Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Androany dia efa fahadimy ambin'ny folo ny volana Ramadan. Izany hoe misasaka amin'ity androany ity ny volana Ramadan. Eto zao dia mahatsiaro ilay tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary marina tokoa izany tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala tsy miteniteny fahatany, fa ny zavatra rehetra zay voateniny dia marina avokoa ary ekensaina avokoa. Ny teny izy ao anatin'ny surat al-Baqarah manao hoe ayyaman ma'dudat. Io volana Ramadan io ne ka andro voaisa. Voisantsika amin'ny tanana 2, 3, 4, 5 ka hatramin'ny 30. Azonao sara an-tsaina ve enim-bolana lasa zay nanao doantsika, nangataka tsika mba hatratra ny volana Ramadan. 3 volana lasa zay namafisintsika zany doan zany mba hatratra ny volana Ramadan. 2 volana lasa zay efa niomana fatratra tsika tamin'ny fahatongavan'ny volana Ramadan. Niditra ny volana Ramadan tamin'ny voalohan'ny volana Marsa. Faly antsika rehetra fa nahatratra an'izany volana Ramadan. Tampotampoka teo dia lasa ny 10 andro voalohany. Ary indro antsika ankehitriny efa aminao anatin'ny 10 andro faharoa ary efa misasaka androany ny fifehezana amin'ny volana Ramadan. Tsy hitanao mandeha ve ny fotoana? Tsy hitanao marina ve le tenin'ny Allah fa ao anatin'ny andro voaisa fotsiny izany volana Ramadan zany. Saingy mifanontaniana mipetraka amintsika tsirairay. Mandritra an'izay tapany volana Ramadan, 12 andro voalohany lasa zay, ahoana ny fifandraisanao amin'ny Allah? Ahoana ny fifandraisanao amin'ny Qur'an? Ahoana ny fomba fanatanteranao ny fifehezana? Manana fanantenana ve ianao fa ho voafafa ny elikao rehefa lasa ny volana Ramadan? Manana fanantenana ve ianao fa isan'ireo olona izay nahazo famotsorana na tafiditra ao anatin'ny lisitrin'ireo olona ahazo fanafana fahobe tsy hiditra ny amin'ny paradisa rehefa tapitry ny volana Ramadan? Fanontaniana dia tokony hipetraka amin'ny lohan'ny tsirairay. Izany fanontaniana rehetra izay nolazaiko zany. Tadidio fa Imam Hassan al-Basri rahimahullah niteny izy amin'ny teny manao hoe ny volana Ramadan dia toy ny soka. Soka zany dia midika hoe tsena na braderie anankiray izay misokatra mandritra ny 30 andro na 20 andro. Ka miazakazaka ny olona ao anatin'izany braderie zany, miazakazaka ny olona ao anatin'izany tsena izany, manao izay hafany. Tapitra izany volana izany na izany braderie izany dia misy ireo mivoaka ao gagnant na azo an'izany fahombiazana izany. Fa misy kosa tapitra ny braderie dia perte ary fanenenana no azony tamin'izay fotoana zay. Ka fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay raha ho tapitra afaka 12 andro manaraka izany volana Ramadan dia mba aiza ny toerana izay mety misy anao? Ilay nahazo fahombiazana ve sa ilay tratran'izany fanenenana izany ihany koa? Tadidio ripiny Islam fa mandeha dia mandeha ny fotoana. Omaly antsika ny andro volana Ramadan, androany izy misasaka raha ampitso izy anao veloma amintsika. Amin'ny taona ho avy indray tsika vao mety hifanena aminy, ka tsy fantatra amin'izay mbola safidiny Allah ho isan'ireo olona mahatratra azy sa misafidiny Allah ireo izay efa ilevina amin'ny taona 2026 ho avy io. Mangataka amin'ny Allah mba ho hahatratra an'izany antsika. Tadidio ihany koa fa ny fotoana anananao ankehitriny, io no masokarenanao, io no kapitaly iainanao eto ambony tany, ary io no sarobidy indrindra amin'ny zavatra zay anananao. Ny fotoana mbola sarobidy mihoatra ny vola aman-karena. Ny fotoana mbola sarobidy mihoatra n'ireo fahasoavana maro eo aminao.
satria na dia te ampivoatra amin'ny fiainanao ianao, te hanompo zanahary ianao, tenao zavatra mahafinaritra amin'ny fiainanao, dia tsy maintsy mila fotoana hanatanteranao an'izany. Fa raha vao tsy tonga na tsy hananinao zany fotoana zany, dia sahalany tsy misy dikany ilay nofinofy izay nokasainao hatao izany. Ireo manam-pahaizana amin'ny finoana Islamo dia niteny manao hoe, tadidio izy fa misy zavatra anankitelo, rehefa niala eo aminao dia tsisy andro intsony izany miverina. Ray amin'izy ireo ny fotoana rehefa lasa dia tsy azonao averina intsony. Tadidio fa ty 15 andro ny volana Ramadan, androany 15 marsa ity, tsy miverina intsony ity mandra-pahatapitry n'izao tontolo zao. Misy 15 andro ny volana Ramadan fa tsy taona 1446 ary tsy taona 2025 intsony, fa taona hafa no iverenany izany. Ka tsy fantatra antsika na mbola ho isan'ireo ahatratra na tsy ahatratra. Ny teny manam-pahaizana anankiray manao hoe, ny fotoana hozy izy dia volamena, ny fotoana dia vola. Fa manam-pahaizana Islamo kosa ny teny manao hoe, ny fotoana dia fiainana. Izany hoe raha vao very ampahany amin'ny fotoananao dia very ampahany amin'ny fiainanao, ka aoka ho matotra anao amin'ny 15 andro farany izay ho avy izay. Imam Hasanul Basri mbola niteny amin'ny teny manao hoe, yabna Adam innama anta ayyamun majmua. O ry taranake Adam, ianao aneka andro maromaro mitambatra. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'dhuka. Ka isaky ny mandeha izany andro izany, miodina izany andro izany, dia miodina ihany koa ny fiainanao, ary manakaiky hatrany izany fasana izany ny toerana izay misy ianao amin'izay fotoana izany. Fanontaniana mipetraka taorian'izay 15 andro izay. Raha apetraka aminao ity fanontaniana ity, dia mba inona no valiny omenao any Tompo Allah? Raha androany alina tonga aminao ny fahafatesana, dia fanontaniana mipetraka hoe 15 andro voalohany tamin'ny volana Ramadan izay niainanao zay, atokisanao ve fa azonao ny famindrampo ny Allah? Atokisanao ve fa azonao ny famelan-keloky ny Allah? Atokisanao ve fa tafiditra ho isan'ireo olona nahazo fanavotana fahobenao mba hiala amin'ny afobe makany amin'ny paradisa? Atokisanao ve fa mety avesatra ny balansy ny atsarananao amin'ny andro farany? Atokisanao ve fa ny asa soa izay vitanao zay handresy ny asa ratsy rehetra izay vitanao? Raha eny ny valiny dia tadidio tsara izany ka tohizo hatrany hatrany, satria ny mpino Islam mizotra makany amin'ny tsaratsara kokoa fa tsy mijanona amin'ny tsara ihany. Fa raha sanatria kosa tsia ny valiny, izany hoe mbola tsy azonao antoka ny fidiranao amin'ny paradisa tao anatin'izay 15 andro lasa zay, dia tadidio tsara fa Allah mbola manomenao occasion 15 andro farany, ary 15 andro zay afaka imatimatesanao, 15 andro afaka iezahanao, 15 andro afaka novanao an'izany fiainanao zany. Satria nahoana? Afaka 5 andro hiditra antsika amin'ny 10 andro farany amin'ny volana Ramadan. 10 andro zay manandanja indrindra amin'ny fiainana eto ambony tany. 10 andro zay anatanterana fanompona anankiray antsoina hoe i'tikaf. 10 andro izay misy an'ilay alina tsara indrindra, mendrika indrindra. Io alina io dia fantatra amin'ny anarany hoe Laylatul Qadr. Ary io alina io dia tsara lavitra mihoatra ny 10 volana na 420 taona. Ka eto zao manentana antsika, raha mbola tsy atokisanao ny asa vitanao, dia raha vao miditra io 10 andro farany amin'ny Ramadan io, dia aoka anao hanala toromasonao, hisitaka amin'ny rendrarendra zay fanaonao, hisitaka amin'ny hadalana zay vitanao, hisitaka amin'ny hakamoana zay nataonao, fa ny tranonao dia ataovy eny amin'ny moské. Raha anao vehivavy dia ny tranonao dia ataovy
famakiana Qur'an, fanaovana dua, fanaovana soala, fanaovana ny karazana asa somaro samihafa mba tsy hanenenanao rehefa lasa izany volana Ramadany izany. Mbola veriko ihany, tsy fantatra hoe iza amitsika mbola ahatratra any izany volana Ramadany izany. Ianareo dia aza manao tahaka an'ireo zanak'Israely. Zanak'Israely nangataka tamin'ny mpaminan'izy ireo hoe omeo mpitondra zahay na mpanjaka andeha hiady amin'ny Goliata. Rehefa nitendreny Zanahary amin'izay izany mpitondra na mpanjaka izany, de lasa izy ireo indray tsy nazoto nandeha nanao an'izany ady masina izany. De aza manao tahaka an'izany antsika ankehitriny. Nangataka fotoana anao tamin'ny Allah, nanao dua fatratra anao mba hahatratra ny Ramadany, ary nametraka finiavana fa hiezaka ary fikasana fa hanompo ny Allah. Nefa novaliany Allah ilay doanao ka nataony nahatratra Ramadany. De ianao indray ve hitovy amin'ireo zanak'Israely, lasa kamokamo anao fanompona, lasa kamokamo mamaky Qur'an, lasa kamokamo anao dua, lasa kamokamo anao soadaka, lasa kamokamo hitsangana amin'ny alina hitady an'izany Lailatul Qadr. Raha izany no ataonao dia ianao ilay maty antoka indrindra. Fa engane atsika rehetra anisan'ireo mazoto, anisan'ireo mahavita miaritra mafy amin'izany 10 andro farany sy ny sisa tavela amin'ity volana Ramadany, ary engane ho raisiny Allah avokoa ny fanompoana nataontsika hatramin'izay mandra-patapitry ny Ramadany. Ary rehefa tonga ny alina farany de tafiditra anatin'ny lisitrin'ireo olona nahazo famelana avy amin'ny Allah ary paradisa ho antsika rehetra. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Isaorako anao ninaraka hatramin'ny farany. Raha ampitso de mbola misy video ray indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.